Ina hoe raha ny filoha teo aloha no resahantsika teo amin'ny heriny ary izy teo amin'ny tanjana, teo am-pelatana ny fahefana, teo am-pelatana ny fitondrana, nitsoka ny lefa izy ka ankehitriny ve dia mbola sahanao hitolo-batana izy hiverina eto a Madagasikara. Fa raha tonga moa izy dia naman'ireo olona metroka izay mitolo-batana, ary izaho dia efa nilaza fa ny fitondram-panjakana misy olona mitantana eto dia tsy maintsy handray ny andraikitra tandrify azy mba hisiny ny fandriampahalemana, mba hisiny ny filaminana eto amin'ny firenena. Tsy misy fanakarana ve zany Andriamatoa filoha ny fiaramanidina hitondra azy hipetraka eto? Azo saitsainina ve aloha rehefa tongavany. Izay ny teneniko anareo hoe teo amin'ny fitantanana ary izy ny lefa nitsoaka. Fa raha minimanao an'izay izy dia inoko fa fitsiana ady sy fiverina fanakorontanana ny zavatra ho atao, ka ny izahay dia tsy maintsy mandray ny andraikitray, ary mbola misy ary ny fotoana tokony izay ary moa mbola andefa ny hoe rehefa tonga ny fotoana dia izy mihitsy ny tokony ho alaina any mba hanefa ny saziny eto amin'ny firenena. Andriamatoa filoha anisan'ny resaka mandeha ny fametrahana ka izay indrindra antsika anie zao efa ataoko hoe dingana kely sisy ny mba azahoana ny fakatoavana. Inona moa ny hoe fakatoavana dia fanekena, zay ny vahaolana ilayntsika hoe